Ireo sahirana etsy amin'ny FJKM akady fotsy karakarain'ity fiangonana ity indray androany no nahazo tombony tamin'ny mpianatra ny UFASM Afaliana sy Vatsy. Io no ny fampizarana nandritra ny fotoana iray antsoina izy ireo Noël de Charité fanaon'ity sekoly ity rehefa manakaiky toy izao ny vanim-potoana ny fety. Ireo mila tolo-tanana karakarain'ny FJKM ankady fotsy no finizaran'ny mpianatry ny UFASM Afaliana androany ao anatin'ny hetsika sekoly ity antsoina hoe Noël de la Charité. Ireo avy amin'ny taona fahavolo na classe de première no nizara Afaliana amin'izao akatoko Noël izao ka nitondra izay voatsirambiny tanany nahitana vary sy paty. Niara-nizara izany Vatsy izany tamin'ireo mpianatra Idandabe Noël notron'ny mpikambana ao amin'ny voamierany asa sosialy ao anivon'ny fiangonana FJKM ankady fotsy. Ho an'ireo mpianatra dia midika zavatra maro ny à Noël de la Charité. UFASM Mawagafoany, Ziafaly androany dato ny FJKM ankady fotsy mankahony paty izay mariky ny hoe zany dia fitiavana be nanomboana azy. Tena misy fifandraisany tokoa izy hoe mampalahelo ny samy mpianatra voalohany indrindra, faharoa manarakarak'izay eo amin'ny fatana fanabezana izay azonao amin'ny UFASM dia mampianatra ny fankatia. Ankoatran'ny fanomezana vary sy paty dia nampiseho ny talentany amin'ny firanan'iran'ny Noël ihany ireo mpianatra ka feno tokoa ny Afaliana ho an'ireo mila tolo-tanana karakarain'ity fiangonana ity. Tonga nanorina ireto mpianatra ireto tao amin'ny fiangonana FJKM ankady fotsy izany ireo lohandohan'ny mpisorona ao amin'ny vondrom-panabeazana ASM itoy ka hifarana an'izy mahavy izao eny amin'ny ekara faravoatra moa ny Noël de la Charité karakarain'ny UFASM.